Halleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasa nampamalalana no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa lehibe indray ny tenako mihaona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fembelona izay rahana amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny akiradio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fembelana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro a manototosa an'izao fandarantsika izao foana amin'ny alalan'ny fandraisana anjara sy fitondranam-bavaka ao ambadimbadika ao. Ka dia tahiny tompo indray ary tsika rehetrarehetra dia tononona amintsika rehetra izay mandray an'izao fandarana izao a ny fiadanan'ny tompo hanapaka anatintsika tsirairay avy. Matoky simino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity a. Raha kivikivy ianao tonga eto a reradreraka za matoky fa ny tenin'Andriamanitra izay orenesitsika ifampahirentsika eto androany a dia afahantsika mafampahery a mahazo hery a andeha atory ianao androany a atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminantsaina nahazo herin'Andriamanitra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tahin'ny tompo a maharetatra amin'ny farany fahadiny iray sasany hoe ny rahantsika dia atokisako fahadiny iray sasany tena tsapanao hery dia tsy taka nidiranao teto anie a no ivoahanao eto raha ketraketraka sy kivikivy ianao. Raha androany vao tonga eto dia tetena aminao koa hoe tsy sendratsena natokavina teto fa misy raha ilanin'ny tompo anao maharetatra amin'ny farany a dia ho tahin'ny tompo anie a isika tsirairay avy. Tahin'ny tompo koa raha nabavy mami izy niditra voalohany teto androany a dia tena hoe ny fahasoavan'Andriamanitra raha nabavy mami ameno anao dia amin'izao fahatan'ny rano izao mihitsiny dia ho ataon'Andriamanitra tahaka ny Samoela anie ianao a ho irahany andeha hanambara ny fahatsarany a. Vao mahita anao ny olona dia ahita ny fahatsaran'Andriamanitra satria ho tafian'Andriamanitra anao a ny voninahiny. Tahin'ny tompo raha nabavy mami a Kodaleonia Marinaty Bertsava dia tahin'ny tompo koa Kodanela Sirena Rosemina Erika Raka Marie Hortensine dia tahin'ny tompo ihany koa Zamina Kamaradin'i Jesosy dia Eliza Tsiala Tina Rakoto Arzaka Kadaka Malala Tongasoa Bertsava Rahatarina Marie Charline tahin'i Jesosy Mamy Sirandry dia tahin'ny tompo ihany koa i Zamina Kamaradin'i Jesosy Andoandry Tongasoa dia tahin'ny tompo ihany koa i Angelina Suzelle dia Marie Jo tahin'i Jesosy dia Tongasoa ihany koa Maniko Kodaleoni Niana Maheny Soa dia tahin'i Jesosy Lamija Miela Niana Maheny Soa efa noteneko teo. Tahin'ny tompo isika mianakavy Razana Soa Sylvie tahin'i Jesosy dia ao ihany koa i Jenilaina Verselina Claude Ravelorso Rahalahy Asan'ny Apôstôly. Tonga soa isika mianakavy dia maharetatra amin'ny farany daholo. Razana Monika nabavy Saondra Aloe Vera Felana Rakoto Jesosy Mpandresy nabavy Mihaja Eliana Miarinaina. Tonga soa Mami efa teo Mamany Jenika. Tonga soa Ivivida. Tao ihany koa Mampionina Yama Naela Todraony Soa dia tahin'ny tompo isika mianakavy. Halleluia. Dia manahoana daholo tsika dia maharetatra amin'ny farany daholo. Androany tsika miaraka amin'ny ranabavitsika Anitra Clarisse tsika mivavaka fanomboana androany. Dia androany hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra ranabavitsika Marinaty na ny Canada. Dia androany hivavaka ho an'ny firenena ranabavitsika Eliza Tsiala. Zay ary ny ela fandao ary hanomboka ny fotoana avy hatrany tsika amin'ny alalan'ny vavaka dia avetsika miverina ety any mihaino hira dia manomboka ny toriteny. Tahin'ny tompo ranabavy Anitra Clarisse anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pasteur dia fetanan'i Jesosy aneo amintsika rehetra
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana androany afaka iseho eo amin'ny fanatrehany sika ko ndeha antsika hiaraka hivavaka hametraka n'izao fotoana izao ho ampelantanan'Andriamanitra ary koa hangataka amintsika mba tsy ho fotoana verimainana ny hahatongavantsika eto mialohan'ny hanaovantsika ny vavaka fanombohana dia hiaraka hijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7 andiny 7 sy 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatà dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, donidony dia ho vohainy ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay rehetra mitady no ahita, ary izay mandondona no ho vohaina. Amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana no ataontsika vato fantsika hametrahantsika n'izao fotoana izao hoe ampelantanan'Andriamanitra ko ndeha antsika hiaraka hivavaka. Ry Jehovah Andriamanitra eo, misaotra sy mankasitraka anao zahay ny amin'ny tombontsoa sy fahafahana lehibe izay nomenao anay indray afaka iseho eto amin'ny fanatrehanao. Ny teninao tokoa tompo manambara fa mangatà dia omeny zahay ho sisa ianao. Koa izany indrindra ray no angatahanay ny fanatrehanao amin'izao alina izao. Ao koa feno fanatrehanao tompo ny fotoananay anio. Apetraka feno ampelantananao tompo amin'ny zavatra rehetra, ny fotoana rehetra izay ny fandaharam-potoana rehetra izay atao eto androany manomboka amin'izao vavaka fanombohana izao ka hatrany amin'ny vavaka ho an'ny firenena ny fandaharam-potoana rehetrarehetra ny toriteny tompo ho soro vaovao ny mpanomponao. Aoka ianao ray ny asa ameny vaovao indray ireo mpanomponao izay hitondra ny teninao eto ka ny teny izay alefa eto tompo dia teny akasika aminova fiainan'olona. Aoka hisy fetraikany ary koa tompo aoka tsy ho mpiainy fotsiny izay tsy raha hafa fa ho mpiainy pakatoa fa tsy ho mpiainy mora manadino. Ray masina tsara indrindra mangataka ihany koa zahay ny fanahy masonao mba hameno anay anadio anay tanteraka, diovy ny fonay, diovy ny sainay, diovy tombo tsara indrindra izay petipetina rehetra tsy araky ny sitraponao anatinay ao ary mangataka izay ny connexion anay tompo arakofana amin'ny raha sarobidinao ny fitaovana rehetra izay ampiasaina ihany koa andeha tsara ny zavatra rehetra ray masina tsara indrindra dia mankasitraka anao zay ray ao satria fantatray fa na dia mbola tsy nangataka ary zahay dia efa mihaino sy namaly vavaka ianao ary ianao tompo ny anao ny zavatra rehetra ho tanteraka araky ny sitraponao. Aoka ny sitraponao no tanteraka eto ray ao fa tsy ny sitraponay dia ho averinay aminao ny haja ny tera ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara sarobidinao Jesosy ny anaovanay izany vavaka izany. Halleluja, amen. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra isika tao anatin'izany vavaka. Misaotra andrana-vavintsika Anitra Clarisse tao anatin'izay vavaka fanombohana matsiro be izay nentina izay Andriamanitra manan-kerepasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana aranabavy Anitra Clarisse. Tahiny Jesosy isika mianakavy. Taotsika hihaino hira anatin'ny tiritena zany dia maka toerana tsara, maka baiboly ihany koa fa hihaino tenin'Andriamanitra isika ao aorian'ny tira ity. Misy hira indray ity hira mampiona inotsika. Hira izay nataony navoaka tamin'ny taona 2024 misy ity mba challenge koa zany ny hirantsika androany dia meno finaritra daholo ndeo araka na voafanekena anatr'Andriamanitra isika ny fanekena mampionina dia avoakany amin'ny ireo dia nao koa ny tokantrano mba manova fanekena ho an'i Jesosy. Halleluja, amen. Avy hatratsika dia hitra ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo meno finaritra daholo. Tena si fugiu, eu a
Alleloia. Isoran'Andriamanitra na izany izy zany dia avao reny ny fanekenao na aiza na izay hitondranao aho izy dia ekeko tsy amin'ny ahiahy. Alleloia. Isika rehetra mino afa tahaka izany avokoa. Antsika eno tenin'Andriamanitra. Ny filazana moa dia amin'ny efa nilazaina antsika teto fa amin'ny faran'ny taontsika dia hikarakara veillé, hikarakara feretatory andraisantsika ny taona 2024 raha samy mbola velon'aina ka tahian'Andriamanitra mbola velon'aina ka tsy tonga Jesosy dia hanatanteraka alivavaky ny réveillon ny Aki Radio izay tanterahana ty tokantranonay amin'ny 7 volana Desambra. Afinaritra fotoanantsika amin'io ka anasanareo izay eto manodidididina eto na tsy manodidididina koa fa izay vonona andeha lavitra dia tadidro izany fa nareo any an-trano manana programme-tsika eto. Alleloia. Tsy mangingina rery nareo amin'io fa miara aketo tsika ary ina moa izy ity manomboka ny zoma tsika dia efa hiaraka alibavaka fiambenana farany amin'ny taona irahantsika rehetrarehetra dia ny sabata irahantsika eto dia ny alimbavaka irahantsika eto dia miara misakafotsika ny taom-baovao dia izay tsika vao samy misaraka ho an'izay ody. Alleloia. Taka ny tamin'ny Pentecoste ihany no fiarahantsika eto dia tsika mivavaka ny fataterahana izany fa zava-dehibe izany fiarahantsika mivavaka izany handray tsodrano sika no hivavaka hanao velomany taona ity. Alleloia. Dia hanavoana ny fahaloran-tenantsika ho an'i Jesosy. Tahin'ny tomparitsika rehetra hiaraka amin'ny ranavavy marina ty anatsika ao anatin'izany toriteny izany. Tahin'ny tompa ranavavy marina ty hanao ny fitenenana. Saotra ny pastera na amin'ny fitenenana manasa antsika rehetra indray hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra anio. Ny ovelabelarika eto izany dia jaona 15 mifantoka kokoa izany amin'ny jaona 15. Ny fampianaran'i Jesosy momba n'Andriamanitra, atsika momba n'Andriamanitra dia fanomezana nomeny atsika izy io. Fanomezana nanafaka atsika tsy ho mpanompo intsony fa osakaiza ao amin'ny Jesosy osakaiza an'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy araka ny taritra nataon'i Jaona 15:15 hoe tsy ataoko mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Izany hoe raha dika amin'ny fomba tsotsotra dia fahafantarantsika an'Andriamanitra araka ny nampianaran'i Jesosy atsika dia manakaiky atsika aminy. Manao foana ny rafitra mampanompo atsika fa mahatonga atsika ho sakaiza amin'ny Jesosy. Mitaka andraikitra kanefa io finamanana amin'ny Jesosy io dia ny fifankatiavana ka nitenenan'i Jesosy hoe ao amin'ny jaona 15:17 hoe izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Afatra didin'omeny Jesosy ho an'ny mpianany io tamin'izany fotoana izany satria efa nanomanomana ara-tsainareo mpianany izy hoe mba ho vonona izany amin'ny fahalasany fa raha atao tonga aty amintsika izany miampita aty amintsika izy amin'izao fotoana izao dia azo vakiana hoe miova mifanompo isika fa tsy misy topoina ary tsy misy manompo ka ny fifankatiavana
no ivon'ny fifandraisana vaovao rehefa ao amin'ny Jesosy rehefa mahafantatra ny tenin'Andriamanitra. Izany nahatonga Jesosy ohatra hoe nanasa ny tongotry ny mpianany, marika ny fitiavana ny namany io satria ny tongotra maloto no sasana, dia ny mpanasa miaiky fa maloto ny namany ka manasa ny tongony ary ny sasana tongotra koa miaiky fa maloto ny tongony dia avelan'ny ho sasana. Izany atao hoe mpisakaiza, mifankatia, mifanasa loto ampabe-maso tsisy enatrenatra ao anatin'ny tsy fanana-baraka ny sasany ny namana fa mifanaja tanteraka, mifamela-heloka, tsy tia tena fa tia ny hafa mihoatra ny tenany. Mitaky ihany koa ny fahalalana an'Andriamanitra io fifampisakaizanana amin'ny Jesosy io, izany hoe isan'andro mila mamaky baiboly, mandanina baiboly, dia rehefa mahalala dia mizara. Izay izany hoe fampielezana ary fanampiana ny hafa amin'ny fahalalana ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny fitoerana sy ny fisakaizanana ao amin'ny Jesosy zany dia mitaky antsika fahalalana ny tenin'Andriamanitra, tsy mijanona eo io fa misy fampielezana ny teny rehetra izay fantatsika zany, izay azontsika avy ao amin'ny baiboly ao. Dia tsy mora nefany io fampielezana io ny fampielezana amin'ny fahamarinan'Andriamanitra io araka ny tenin'i Jesosy fa tsy dia any amin'izay loatra moa zany ny tena hoe tiako andehanana androany fa mijanona amin'izay fiany hoe famezana amen'Andriamanitra antsika, famezana amen'i Jesosy antsika, eny amen'Andriamanitra antsika ny fampianarany antsika ny tenin'Andriamanitra. Dia amin'ny maha-olombelona antsika zany moa zany dia manontany tenitsika hoe eny ary dia inona ny tombony, inona moa zany tena tombontsoa azoko raha misakaiza amin'ny Jesosy ekeko daholo izany rehetrarehetra izany hoe mifamezana ny tenin'Andriamanitra, dia ny teny didiny hoe tsy maintsy mifankatia rehefa mahafantatra azy dia mampiely amin'ny teny. Fa inona zany ny tombontsoa azo rehefa ao amin'izay dia tena mazava tsara mihitsy ny betsaka tsy voatanisa aloha ny raha baiboly ny jerena ny tombontsoa azo ao amin'ny io fanomezana amen'Andriamanitra io dia miteny tsara mihitsy ny Jesosy hoe mba hanomezany ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Eo ihany koa zany ny fitoerantsika amin'ny Jesosy, izany hoe ninona angatahantsika, ninona iriny fotsika dia zavatra atao voalohany dia mahafantatra ny fahamarinan'Andriamanitra, mitaky zavatra zany fifankatiavana, fampielezana n'izay teny izay dia ozy izy hoe omeko anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako. Dia izay mamarana ny toriteny ataoko androany dia misaotra antsika rehetra ny aino dia tahiny tompo daholo. Alleluia. Dia tahiny tompo koa ianao mankasitraka indrinany amin'ny tenin'Andriamanitra raha nabavy dia Andriamanitra manan-karipasoavana ny maro fitianao. Toriteny fohy fa mahafinaritra ary tokony ho voaraintsika rehetrarehetra izany toriteny izany. Mahafinaritra ty toriteny ity satria manova misy mitombosa dia mitombofasoavana raha nabavy marina ty anahy dia Andriamanitra maro fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay natao. Dia misaotra anareo rehetrarehetra koa mankasitraka ny mpandray anjara eto amintsika eto fa mampahery andry zareo foana ireny fankasitrahana izay ataonareo ireny. Alleluia. Dia tahin'ny tompo isika menakavy dia mahereza hatrany hatrany. Jaona toko 5:10, andininy 5:10. Fa vakiako manomboka amin'ny andininy 4:11 kosa, andininy 7:11 e. Ny anahy vakiako amin'ny andininy 7:11
hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo ianareo. Tsy ataoko mpanompontsony nareo fa mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Efa nataoko hoe ho sakaizanareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Halleluia. Amen. Miavaka tsara mihitsy eto amin'i Jesosy ny atao hoe mpanompo sy ny atao hoe sakaiza. Ary isika koa dia mahafantatra fa samihafa izany. Ny hoe mpanompo sy ny hoe sakaiza dia samihafa. Samihafa ny toerana misy an'izany, samihafa ny tombotsoa ananan'izany, samihafa ny fomba fifandraisana amin'izany hoe sakaiza sy mpanompo. Mahafinaritra mihitsy raha ny mpanompo no sady sakaiza. Somary hafahafa hoe sakaiza no manompo. Nefa ny Jesosy dia izao, nataony sakaiza, nataony tsy mpanompo intsony, dia nataony sakaiza dia ny tompony, no sasany hatramin'ny tongony. Mahafinaritra Jesosy ry havana malala. Jesosy tsy nananamana tetỳ amin'izao tontolo izao ty. Jesosy dia anisan'ny olona voailikilika teto amin'izao tontolo izao ty. Voailikilika. Voatany an-kibo izy dia tsy nisy namana. Voailatsaka eto an-tany izy dia efa lavin'ny tompon'ny trano fandraisam-bahiny. Dia tao hatrany nomby. Dia izy mba tonga teo mpiandry olo izay anisan'ny mpiasa asa ambany indrindra. Anisan'ny asa ambany izany mpiandry ondry izany taloha. Mpiandry ondry ny tonga teo dia nimagy izay olona tsy mino an'Andriamanitra. Tsy fariseho, tsy mpanorandalàna no mba tonga ny akory teo amin'izao fa magy. Magy izany dia mipijery mpandinika ny volana sy ny kintana. Ohatran'ny hoe mpanandro nke izany olon-kendry. Najain'ny olona tamin'izao fotoana izao satria olona manan-tsaina, mahay mandinika eo amin'ny ambony eo. Astrologue izany. Dia tsy nahatombona mihitsy fa voateraka andao hitsoaka any Egypta. Verina avy any dia na dia ny ray aman-dreniny ary tsy mahatadidy hoe aiza moa Jesosy. Tena hoe Jesosy ilay adin'ny ray aman-dreniny, adin'ny tany Jerosalema. Dia namboatra sakaiza amin'izay Jesosy. Namboatra sakaiza amin'izay Jesosy. Dia nifidy ny mpianatra izy. Ary rehefa nifidy ny mpianatra izy dia ireo no nivolavolainy. Ary ny mpianatra ireo dia tamin'ny voalohany nataony mpanompo. Vao niona izany ry Petera, sy ry Jakoba, sy ry Jona sy Jesosy, dia nataony Jesosy ho mpanompo izy ireo. Dia nanompo. Fa nandeha ny fotoana dia hoy Jesosy miova amin'izay ny fifandraisantsika manomboka androany. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony nareo izy. Satria izao ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Nanomboka amin'izay Jesosy ry havana malala manao fanoharana izy tamin'izany. Dia ny olona rehetra tsisy mahalala an'ilay fanoharana. Vainga antsika no nitory an'ilay resaka fanoharana any amin'ny mpamafy. Ny tena marina rehefa mitory teny Jesosy tsisy mahazo ny olona rehetrarehetra eo. Tsisy mahazo zavatra teneniny na ny mpieno na ny mpianatra. Manao amainina fotsiny sady mandinika ary dikan'izany. Fa ny olona manontany inona ary ny dikan'izany dia iny netiny mandeha mody. Fa ny mpianatra tsy navelan'i Jesosy nandeha nody, tsy nahafantatra izany. Hoy Jesosy hoe ianareo no nahavela alala. Dia tsisy mistera tamin'ny mpianatra ny fanjakany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nampahafantariny Jesosy ny mpianatra ny marina. Hoy izy Paoly rehefa mitory teny izy any amin'ny
Amin'ny asan'ny apôstôly any efa kitsika eto ty asan'ny apôstôly toko fa 20. Aozy Paoly rehefa nananatra tao Efesosy izy. Zao ny anatra nataon'ny Paoly tamin'ny Efesosy. Asan'ny apôstôly toko fa 20 andiny fa 17. Soramary dia nianatra taon'ny Paoly tamin'ny loholon'ny fiangonana tao Efesosy. Ary raha tany Mileto Paoly dia naniraka ka ny Efesosy izy ka napaka ny loholon'ny fiangonana nakeo aminy. Ary no tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy: fantatrareo hatramin'ny andro voalohany natongavako teto azy izay toetra fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany. Dia nanompoky ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fakapanahy izay nanjoa tamin'ny fanotrihan'ny Jiosy. Ka tsy mba nafeniko anareo izay mahasoa fa nambarako sy nampianarako anareo teo mason'ny olona tao anatin'ny nisatrano, tao amin'ny nisatrano. Ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny jentilitsa koa ny fibebanan'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ankehitriny ino fitery-ra-panahaka an'i Jerosalema nefa tsy fantatro izay anjoahany, afa-tsy izay nambarany fanamasina amiko amin'ny isa-tanàna dia fa izy famatorana sy fahoriana anjoahany. Nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba havita izay aleako dia ny fanompoana izay miresaka tamin'i Jesosy Tompo hanambarany filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary indro ankehitriny fantatra fa tsy ahitany tabako intsony ianareo rehetra izay nalehako hitoriako fanjakana, koa manambara aminareo anio fa afaka mirana anareo rehetra, fa tsy nafengiko anareo fa nitoriako taminareo avokoa ny saina rehetra natombotr'Andriamanitra. I Paoly tena nangana sakaiza ihany koa. Le sakaiza zany eto aloha voalohany indrindra dia ireo izay tsy nanana fiainana. I Abrahama dia voalazany tena andra fa sakaizan'Andriamanitra. Nahatonga ny Abrahama hoe sakaizan'Andriamanitra. Hoy izy Andriamanitra ny Genesis toko fa 20 ho afenoko any Abrahama fa izay ho ataoko. Andriamanitra zany rehefa misy zavatra ho ataony dia manao surprise Andriamanitra. Fa noho ny nandeha ny fiarahan'Andriamanitra sy i Abrahama neny fanakaikam-po neny fankahazo-am-po, toy izy Andriamanitra hoe hafenoko any Abrahama. Fakitsika izany teny zany. Genesis toko fa 20 andininy fa 17. Ary Jehovah nanao hoe hafenoko any Abrahama fa izay ataoko. Fa Abrahama tonga firenena lehibe sy adahery tokoa ary eo aminy hitahina firenena ambonin'ny tany. Fa efa nividy azy tsy nafenan'Andriamanitra io. Tena nisehon'ny anjely mihitsy ny Abrahama. Dia nitenen'ny anjely ianao. Nisehon'Andriamanitra mihitsy hoe ianao ho fitahina ho an'ny firenena rehetra ianao. Fantatry Abrahama, nahatonga ny Abrahama tsy nisalasala nandroso tany amin'izay nitondran'Andriamanitra azy. Tsy nisalasala Abrahama. Satria manino tsy nisy nafen'Andriamanitra. Efa nataon'Andriamanitra hitany Abrahama no aviny. Fa raha mbola Andriamanitra koa ny Andriamanitra dia tsy very zany Abrahama. Nisy fotoana hatramin'ny sarobe ny toerana nisy ny Abrahama io fa i Abrahama tsy natahotra an'izany. Satria manino? Satria sakaizan'Andriamanitra. Ry havana malala, hoy Jesosy hoe ny tena sakaiza hozy izy ny tena tsisy manana fitiavana lehibe zao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ny sakaizan'i Jesosy dia tena hoe nanana tombony manokana. I Davida rehefa nilaza momba ny fiandrasan'ny ondrina dia sakrifisy nataon'i Davida. Satria efa lasan'ny liona ny ondry dia tsy navelan'i Davida fa nenjehany ny liona dia nesorony teny ambavan'ny liona ny ondry dia nivonoany ny liona. I Jesosy dia voalaza tena Andriamanitra hoe mpiandry tsara. Jesosy ry havana ho an'ny sakaiza tena nanolotra ny aina izy. Misy etapy anankiroa fiainantsika rehefa mifanompotsika an'Andriamanitra.
rehefa le vao manomboka miara, vao manomboka mandray antson'Andriamanitra, manomboka vao tonga mivavaka itsika, dia mpanompotsika. Dia tena manompotsika ary vokatry ny fanompotsika no iankinan'ny fitahian'Andriamanitra ny fiainantsika. Fa mandeha ny andro, mandeha ny volana, mandeha ny taona, mifandray amin'Andriamanitra ny olona, dia tsy avelan'Andriamanitra hijanona eo zany. Rehefa miasa tsika dia izao foana ny ampalitana ny patron-tsika rehefa vao manohitra miasa tsika, ity postanao ity poste évolutif ity, ity postanao ity, raha ohatra ianao mitazona tsara ny andraikitra aminao dia hiatsara io, hiakatra, azo promotion ianao, dia hiakatra ny toerana misy anao. Fa ao amin'Andriamanitra koa avana dia miakatra isika. Misy fiatsarany, misy fiovany, miakatra mbara tonga ny ambonimbony kokoa. Ary za teny aminao mihitsy fa arakaraky ny mahaela sy mampifatsara ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia iovany io tsikelikely tany amin'ny mpanompo. Jerena zao talohantsika misy fotoantsika mieritreritra mihitsy hoe hifady hanina dia tahin'ny tompo. Samy efa nanao an'izany zao sika hifady hanina mba hanam-bola, fa mikatso ny asa aman-draharaha. Misy rahalahy izay taloha mpiara-bavaka taminay, dia zaho izy misy fotoana hoe tena tsy manam-bola, tena anaty fahasahiranana, dia tena tsy manaiky mihitsy andeha hanao asan'Andriamanitra, mandeha tongotra, mandeha mitory-teny, miafitsy misakafo, mandeha lavitra, mandeha mitory-teny ny ambanivohitra. Dia tena hoe tena nanompo. Taty aoriana tahin'ny tompo izy dia zao ny teniny, zaho izy tsy mifady hanina izany intsony fa efa vita mafy izay fivadikanana nataoko izay. Efa lasa sakay izy amin'io, efa natavitavy bebe kibo. Ny zanak'Israely nisy fotoana mpanompo tao Egypte tao. Rehefa mpanompo ny Egyptiana izy zao ny endriky ny fanompoana. Any amin'ny Exodus any ohatra. Mafy be ny fanompon'ny zanak'Israely tamin'izany. Any amin'ny Exodus toko 15 eritreretinareo, 17. Hoy Farao, malaina dia malaina ianareo, ka izany nanaovanareo ka andeha izay hamonjy zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary ankehitriny mandeha ataovy izay fanomponareo, fa tsisy mololo menanareo intsony, nefa ny anjara birikinareo dia mbola tolotrareo ihany. Teo izany anisan'ny nisina endrika fanompona tena enjana tao amin'ny Baiboly. Taloha zanak'Israely omena anazy ny fitaovana fahamanao biriky. Fa nanomboka teto, nasena nitady izy na dia ny mololo andron'ny biriky azy. Fanompona zany, tsy intsony zany hoe mifoto amin'ny firy maraina. Zany ny fanompona. Ary matetika koa ny fanompona mety tsy azahoanao ninino. Tsy mifanaraka amin'ny zavatra ataonao ny vokatra azonao, ny valim-potia omenanao. Rehefa misakaiza amin'Andriamanitra tsika, Andriamanitra rehefa tondra antsika taka ny sakaizany, dia izao ny tenenin'Andriamanitra. Exodus toko 4. Nentiny ny tany anefitra amin'izay ny zanak'Israely. Hoy izay vitsy izay ny fanompony teto fa aloha mba ataoko sakaiza dia ho ampiadaniko. Exodus toko 4. Nentin'Andriamanitra tany amin'ny tany efitra ny zanak'Israely dia nataony natory. Dia teneny fotsiny hoe raha hariva hihinana papelika nareo, dia raha pisy maraina
mihinana mana ianareo. Petit déjeuner anareo mamimamy. Ny arivinareo manao barbecue. Halleluja. Manendiendy nareo ny ariva. Maraina nareo mihinana croissant na mihinana matory fotsiny ny zanak'Israely. Tena tanteran'Andriamanitra ke raha ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 7:20. Hoy tenin'Andriamanitra hoe Ayana Salamo 7:20. Ainareo zay Salamo 7:20 zay. Izy zao mahay mitsatoka an'izay. Inona zany tenenina tazany? Salamo 7:20. Andininy faharoa. Raha tsy Jehovah manao trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah miambina ny tanàna dia miaro toy foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mofo maraina sy ny alipandry. Ka homana ny hanina azo avy amin'ny fahasahiranana. Izany nefa dia omeny ho an'ny malalany. Na dia matory. Omeny ihany ho an'ny malalany. Na dia matory azy izy. Ny malala eto dia midika hoe sakaiza. Mahavariana fa arakaraky ny tombony ny fifankatiavana amin'Andriamanitra no hanomezan'Andriamanitra antsika zavatra men'Andriamanitra antsika inona re zany ny azo ilazana an'izany hoe ianao misaly miasa. Misy amintsika ireo ngely avana mody miasa fotsiny. Misy olo zay tena koa tsy ianao tika hoe mody miasa ny anaranao hoe mody miasa nge zany ry avana milamina nge zany asa zany nefa mikarama be. Misy ireo olona mikarama mafy fa tsy mety matsangana ny inona, tsy mety manam-bola. Androany zany teny amintsika. Tsy vola ihany resaka resahako io fa dia anatin'ny hoe anaty rehefa mbola mpanompotsika mitrandraka mafy mihitsy tsika. Rehefa sakaizitsika midina fotsiny révélation tonga ianao dia mety atory teny tonga dia za zany teteny amintsika androany andaotsika angataka mba hanovan'Andriamanitra amin'izay ny toerana misy atsika. Mba hialantsika ilay toeran'ny mpanompo fa mba ho apetraka Andriamanitra ny amin'ilay toeran'ny sakaiza isika ravana malala. Amen. Tsy tonga ho azy anefa io. Fa Jesosy ary ny teny hoe nareo nge sakaiza ke raha ohatra ka maninona ozy izy ianareo sakaiza ka raha manao araka izay andidiko anareo dia tsy ataoko mpanompo intsony. No mahatonga ny olona anankiray mbola mpanompo foana dia mbola tsy manao izay andidin'Andriamanitra foana. Izay mahatonga antsika eto mivohy foana hoe ataonao ny sitrapon'Andriamanitra. Ekeko fa indraindray ny sitrapon'Andriamanitra io fa nanao ny sitrapon'Andriamanitra misy sarotra ny fanaovana azy. Ary saika sarotra daholo manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izay ny vidiny ny mahatonga antsika ho sakaiza. Ary rehefa sakaiza isika dia tahaka ny zanak'Israely. Miakatra ao amina sehatra ambony ianao dia toerana hafa amin'izay misy ianao dia tsy izany intsony ny adinao miady amin'ny vilany sy ny sotro. Ny vilia sy ny sotro sy ny vilany sy ny harona. Efa dingana ambony. Misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa ilay mbola mpanompo iny dia izay mitranga rehetra mampatahotra antsika. Ahoana nefa raha ty. Fa ny sakaiza manana toky. Efa tsy afen'Andriamanitra ho azy ny fandresena ho anazy na dia mandalo olana sy ady azy. Tsy mitovy ny fomba fandraisan'ny sakaiza sy ny mpanompo an'io ady. Ny mpanompo dia tena matahotra sy manam-panahina.
ny ho ratsy fefara amin'ny oady havana manara fa ny sakaiza indray a matoky izy sady misotrany kely any a alleloia ny maso ny finoana ny toe-po tsy mitovizany io rehefa sakaiza zany ianao dia matoky fotsiny hoe sakaizako ve dia hamono anahy dia hamirana ho faty fa inona no nataon'ilay sakaizako manolotra ny ainy mihitsy izy ary mba hamonjy anahy dia tsy tokony atahotra tsika ndao hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy tokony hampatahotra tsika no avintsika ry havana marina alleloia i Davida taloha rehefa vao tonga teo amin'ny Saoly dia mbola voiraikiraka atao andapa tao fa any amin'ny Samuela voalohany i Davida dia vetivety kely dia lasa sakaiza any amin'ny Samuela voalohany rehefa nitoetra tao an-tranon'ny Saoly Davida dia tamin'ny voalohany izy alefa mandeha miady afo mahafiasa tamin'ny voalohany fa ao amin'ny Samuela voalohany toko 20 niditra dingana hafa ny fiainan'ny Davida tao andapa tao satria naninona satria lasa sakaizany zanaky ny mpanjaka izy andiny voalohany ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny Saoly izy dia raiky piti tamin'ny Davida ny fanahany Jonathan fa tia azy ohatra ny tenany mihitsy izy ary Saoly nandray azy tamin'izany andro zany ka tsy namela azy ody tany amin'ny trano ndray intsony lasa sakaiza raha mpanompo io any tonga ny amin'ny 9 andana mody miditra amin'ny 7 rapitso andre mitara fa niova ny toerana nisy an'i Davida lasa sakaiza dia tsy mojotsony tompotrano alleloia rovinitsika nivadika ho sakaizan'Andriamanitra ho tompotrano tsy mpanompontsony everitsika indraindray rehefa mbola mpanompontsika everitsika fa vidiana amin'ny asa mpanompoana ny sakafo hohanitsika rapitso andao fotsiny anao ny sitrapon'Andriamanitra isika andao hiaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika fa fantatr'Andriamanitra ny asoanao ary tena Andriamanitra nampanantena fa na dia matory azy dia omeny malalany zany i Davida teto vao nivadika ho sakaiza dia jerenareo zatra nataony i Jonathan azy ary Davida sy Jonathan nanao fanekena noho ny fitiavan'ny Jonathan azy toy ny tenany i Jonathan mantsy teto ny tena tian'ny Davida tsy hoe tsy tia Davida fa Jonathan mihitsy ilay tena raiky piti amin'ny finamanana madio fa tsy hoe raiky piti ahoana akory ary Jonathan ary nesorony Jonathan ny akanjo ny ivelany izay teny aminy ka nomeny an'i Davida mba amin'ny akanjo fidiny sy ny sabatra sy ny tsipikany ary ny fikibony koa azy inona zany zavatra nitranga vao nivadika ho sakaiza Davida nomena azy daholo amin'izay zay any Jonathan rehetrarehetra miankina manena daholo ireo ny zavatra nomeny Davida nomeny Jonathan any Davida dia zavatra miankina amin'ny ainy Jonathan daholo akanjo ivelany fiarovany zany akanjo ivelany zany miaro anao amin'ny ratra maro isan-karazany meny azy koa ny akanjo fiadiny ny sabatra tsipika ary ny fekibony dia inona moa rehefa tsy takany nanomezan'i Jesosy atsika hery sy fahefana alleloia rehefa fandray amin'Andriamanitra isika lasa sakaizan'Andriamanitra isika omeny Jesosy ianao daholo ny hery sy ny fahefana ahafahanao mandresy tafiny hery ianao tafiny voninahitra ianao mahatonga antsika ny anay mety mbola afa-baraka mety mbola eny amason'olona eny mbola mpanompontsika rehefa sakaizitsika dia omeny atsika zay anazy rehetrarehetra dia jereo ianao rehefa mivadika sakaizan'Andriamanitra
vao miditra fotsiny ianao tsisy ninona fa tonga dia mahafinaritra ny olona fotsiny mahita anao na dia ratsy tarehy ary ianao satria hoe nahatafy le atsika hatramin'ny voninahitra iny mitafy voninahitra Andriamanitra nge ianao ry havana mitafy voninahitra ny amin'izay alehanao dia mahafinaritra ny olona fotsiny no mijery anao dia manaiky izay tokony anjara ho anao fotsiny ny olona sakaizan'Andriamanitra ianao manao ary natolotranao daholo ny zavatra rehetra afahanao mandroso. Halleluja. Raha makitsika ny etikitenenana hoe Jesosy tena nanolotranao ny zavatra rehetra izay tokony afahantsika mandroso, tokony afahantsika tonga any an-danitra natolotry Jesosy ho antsika daholo. Zay no tsara ke fitiavan'i Jesosy atsika. Isaia 50. Andininy 4. Isaia 50:1. Jehovah Tompo nanome amin'ny lehilahy efa mahay mba aizako manao teny hampandatsaka izay reraka, hampandrenesy ny Samariana Samariana, eny hampandrenesany sofoko iainy tahaka ny efa mahay. Jehovah Tompo nanokatra ny sofoko anjaty sy naditra na niemotra. Lamosiko natolotra ny mpikapoka, nitakorako ho an'ny mpanongo-baoka, tavako sy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rory. Fa Jehovah Tompo no amonjy aho, ka tsy resik-enatra, ary efa nomafisiko tahaka ny afo vato ny tambako, ka fantotroa fa tsy menatra aho. Io dia faminaniana ho an'i Jesosy io. Lamosiko izy natolotra ny mpikapoka, ary nitakolako ho an'ny mpanongo-baoka, nitavako sy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rory. Reo ny zavatra niaretan'i Jesosy reo. Lamosy ny kapoha, intsivy amin'ny 30, nitakolany, ny fianahana, nororana, nalaina baraka. Natolotry Jesosy ho asy ianao reo. Satria maninona? Satria sakaizany isika. Raha ianao ilay olona mbola mitotototo lava ary ny mpanompo manao an'io asy io, tsy ataony amin'ny fony izany io, ataony noho ny karama izay miandry azy. Tonga ny ora firavana to dia lasa ny mpanompo na misy inona na misy inona. Jerenao ilay zanaka dala sy ilay zanaka endry tamin'ilay tany amin'ny fanohanana nataon'i Jesosy. Ilay zanaka dala lasa nandeha tany, fa ilay zanaka endry naninona izy rehefa miverina ilay hariva avy taiza? Avy tany an-tsaha. Ary somary nitaraina kely mihitsy ilay lalàna tamin'izay hoe zanaka eo sisy teto aminao foana e. Mbola tsy niala teto aminao aho, fa tsy mbola nomenao na zanak'omby ray ary ho aniko na zanak'osy ray ary iarahako mifaly amin'ny namako izy izy. Iny lehilahy iny dia izao ny zavatra nataony. Niasa foana izy, nitoy niasa foana izy. Nitoy niasa foana izy. Alleluia. Mahafinaritra azy ny miasa. Tsy hoe niasa izy mba azo ny anjara-pananana. Inona zao ny ataontsika eto androany? Miandrandra inona tsika? Tsy miandrandra ninona. Za zao raha manao an'ity fandarana ity ohatran'ny somary te hatory ahako indraindray. Hitako hoe rehefa lahady tena tsapako mihitsy ny hoe rehefa sabata alina sy lahady alina dia tena hitan'ny haiko mihitsy ty tsy manao fandarana ity, tonga dia mahatovy ho avy misakafo hariva. Miandrandra inona ary aho io? Tsy miandrandra ninona. Tsy miandrandra ninona. Ravana. Fa takan'ilay zanaka tao amin'ny tranony iray ihany,
Kaka izy na hitany olona naka ny anjara fananany izy ary tena ila izy azo nalaina ny olona naka ka ny mpanompo dia maika haka ny karama. Ny olona maika haka ny karamany dia manao ny asany rainy. Fa ny sakaiza ataony foana io, ataony foana io, tsy ampitambazana ninina izy, ataony foana io satria maninona izy tsy mpanompo intsony fa efa sakaiza. Mazoto ve ianao raha mba hangataka androany hoe tompo efa elaela any izay nahampanompo anahy teto izay, fa aleo za mba io vao sakaizanao amin'izay. Io anjaranao ihany, anjarantsika ihany nge mamadika an'io fa tsy anjaran'izy, tsy anjaran'i Jesosy ny mamadika antsika ho sakaizany, fa nomeny antsika ny condition dia tsotra ny teneniny. Tonga dia mivadika sakaizako tsotro zao fotsiny nareo izy raha manao araka izay andididiko anareo. Inafy zao nandidiny Jesosy ianao dia ataonao. Raha ataonao izay lasa sakaiza ho azy ianao. Tsisy fanadinana ny lanao, tsisy vola ny lanao, tsisy fa tsotra vidinao amin'ny alalan'ny fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra ny mahasakaiza anao. Tianao ve raha mba hivadika sakaiza ianao? Raha sakaizan'Andriamanitra ianao voalohany indrindra tsisy afenin'Andriamanitra aminao. Tena irahany mihitsy ny fanahy masina norohevitra aminao ny amin'ny zavatra izay tokony ataonao. Misy zavatra nanaovantsika ny iray sarotra amintsika ny hanapa-kevitra amin'io. Tena sarotra amintsika ny hanapa-kevitra amin'io zavatra io. Fa ao anatin'ny tolotsaina tsy afenin'Andriamanitra aminao ny lalina tokony aleo, dia io matafavoakanao ohatran'io. Misy olona angamba nitsika ny fanapa-kevitra dia midona amin'ny rindrina iray. Eo amin'ny fiainantsika dia manana safidy anankifiry anatin'ny iray andro. Fa teteny aminao ataovy ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hisy hiafina aminao ny zavatra izay tokony ataonao. Sarotra aminao manapa-kevitra satria tsy misy afenin'Andriamanitra aminao izay tokony ataonao. Anao aza teteny amintsika rehetra hoe zanak'Andriamanitra ianao tena tian'Andriamanitra hivadika ho sakaizany amin'izay isika. Alleloia. Dia tian'Andriamanitra tsika ho tahaka an'i Abrahama, manaiky an'Andriamanitra, miantany ny rainao sy ny reninao, tsisy fanontaniana, tsisy aya fa tonga dia miala. Metsika hiala metsika raha hiten'Andriamanitra hoe Abrahama sakaizako, ho averiko an'i Abrahama va izay ho ataoko, satria Abrahama nanao izay nasian'Andriamanitra natao. Andranao ny Baiboly misy nasian'Andriamanitra atao, nasian'Andriamanitra, nandidin'Andriamanitra atsika mba ho atao. Hoy Jesosy hoe ianareo sakaizako raha manao izay andidiko anareo ianareo. Dia tsy atokeo mpanompotra ianareo, fa mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko ho sakaiza nareo satria izay rehetra reko tamin'iraiko dia nambarako taminareo. Misaoran'Andriamanitra ianao fa tsy nisy nafenin'i Jesosy taminao izay nambarany iray taminy. Alleloia. Dia ny lalam-panompona, ny lalam-pamonjena hitondra antsika ho any an-danitra. Tenenao anatin'ny tery hoe za Jesosy mba te ho sakaizanao aho. Anaty vavaka tenenao androany hoe za Jesosy tena mba ataovy sakaizanao amin'izay aho fa mety amiko izany. Alleloia. Hotahin'ny tompony aho isika tsirairay avy. Ohatsika fa hampiakatra niveau, hampiakatra dingana vaovao anao amin'ny fanompona an'Andriamanitra indray ty toriteny ty. Mila miova amin'izay ianao zao efa tokony hiova. Alleloia. Amainina nge izany tiavana maro. Efa tokony hiova any amin'ilay atao hoe dingana ambonimbony kokoa amin'izay ianao. Efa ela izay ianao ny teto. Mpanompo ny anaranao. Te hamadika anao Andriamanitra. Mba tsy ho mpanompo intsony fa efa sakaiza amin'izay. Fa mba hatovy amin'izay ny sitrapon'Andriamanitra. Tahiny tompany antsika rehetra rehetra. Amen.
antsika vavaka zany toriteny zany ry havana malala. Natsika hiteny hoe Jesosy io ampio zahay, ampio a Jesosy a, ampio mba hahatonga anahako tena hoe ho isan'ny mpanomponao amin'izay Jesosy, ho isan'ny sakaizanao amin'izay Jesosy. Fanahy masonao midiny anao aminay tsirairay avy. Satrinay tokoa sakaizan'Andriamanitra fa mbola mafy aminay ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy vitanay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa izay mba te ho sakaizan'Andriamanitra. Ianao rery ihany fanahy masonao ny afaka ampahery anay ao anatin'izany. Ampirisika anay, andresy lahatra anay. Hitantana anay mba hahatonga anay hoe ho tia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Mba hahatonga anay tokoa tena hoe ho isan'ny sakaizan'Andriamanitra manomboka eto. Tsaroana hoe Jehovahandriamanitra zany tena hoe filaminan'ny fiainan'ny zanak'Israely fon'izy ireo nanao ny sitraponao ka hoe sakaizanao. Ary hitanay ihany koa ny fijalian'izy ireo tamin'ny fanompona mafy rehefa niala taminao. Tsy dia ho tonga amin'izany fanompona mafy zany zay Jehovahandriamanitra fa tiany mba ho tanteraka aminay zany teninao zany manao hoe na dia matory aza dia omeko azy zany. Andriamanitra mba miangavy amin'ity androany ity. Hovay ho lasa sakaizanao avokoa izay rehetra Jehovahandriamanitra. Dia aza misy afenina aminay ny amin'ny fanjakanao. Ampahalalao anay isan'andro ny marina. Tolory fahiratatsaina izay. Meo tolo-tsaina, azavao ny sainay, alala ny sitraponao Andriamanitra. Amen. Dia ampianary zay fanahy masina hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hitandrina ny didin'Andriamanitra. Mahafantareva zany dia miantoka ny hoavinay, miantoka ny fiainanay. Ary raha izay ny tonga sakaizanao Andriamanitra dia tsy misy mahory anay intsony. Sotra Jesosy malala. Dia raina ny anaranao, ary akalazaina ny anaranao fa avy aminao ny zavatra rehetra. Maniry zay Jehovahandriamanitra mba ho ataonao tahaka ny Abrahama izay sakaizanao ary teneninao hoe ho afenoka ny Abrahama fa izay eo ataoko. Aza afenina anay Andriamanitra izay ho ataonao fa tario lalana izay, taio izay Jehovahandriamanitra, ampio izay fa tena mila anao izay. Misaotra indrindra Jehovahandriamanitra. Fa nisa tokantrano isam-batan'olona amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana mivavaka izao mangnisa tokantrano isam-batan'olona ianao. Mba tonga ny olona Jehovahandriamanitra azoto an'olo-tena ho anao. Amen. Azoto an'olo-tena ho anao. Saotra ny Jehovahandriamanitra. Dia raha aza saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Isika tsy voalazako teto nefa ianao mahalala ny mahasoa. Ka izay tsy voalazako dia hataterahanao ny fiainana tsirairay avy izay hitanao mahasoany. Saotra Jehovahandriamanitra. Ny vozany avavy dia tsy azo ny devoly sisa tana-tsaingohany, ny vorona piaza tsy afaka hitsaingoka an'izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ny firenena. Ndao mpandrotsika nanavavitsika Eliza Tsiala hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo nanavavy Eliza Tsiala hanao ny fitenena. Mbola veloko sorananao zay Jehovahandriamanitra nomenao an'izany tenino amin'izany sy ny fahatanterahana izao fotoana izao. Jesosy dia tena misaotra Jesosy ary mankasitraka ianao izay ary ireo fanahy masinao Jesosy ny asa feno teto tamin'izao fotoana izao Jehovahandriamanitra. Dia mbola apetrako feno am-pelantananao Jesosy tena hoe ianao ilay nanolo
Tranianao teo amin'ny azo fijaliana Deovan'Andriamanitra dia tena hoe fitiavana sy fahamindrapoana isan'andro Jesosy nahatonga anao nanao an'izany nefa ianao tsy ianao diso Jesosy ary tsy ianao meloka fa izay. Ankehitriny izay Jesosy malala dia hanapa-kevitra tsy hijanona ho mpanomponao fotsiny izay Jesosy malala fa ho sakaizanao mihitsy dia anao ny sitraponao dia anao izay didy napetraka ao izay Deovan'Andriamanitra. Ary tsy ho vita mierina isan'ireo izany Deovan'Andriamanitra fa mila mierim-panahy masina ao an-trano izay Jesosy hitady-dalana anay ary ameno fiainanay manontolo Jesosy hanatanterahana izany. Eny Jesosy tompo malalo ary mbola mivavaka ho an'ny firenenay izay Jesosy amin'izao fotoana izao dia apetranay feno am-pelantananao Deovan'Andriamanitra firenenay dia tena hoe ao anatin'ny faharatsiana tanteraka Jesosy malala ny firenenay mamindrafo amin'ny firenenay Jesosy mbola ao ireo manompo samy Jesosy tompo malala ny fitiavany tena Jesosy ao ireo kolokolo ny von'ny olona Jesosy tena hoe manjaka amin'ny faharatsiana ny firenenay Jesosy mamindrafo amin'ny firenenay Deovan'Andriamanitra mamindrafo amin'ny mpitondranay voalohany Jesosy tena hoe meo fahatsapany Jesosy malala mba tena hoe an'olo tena tanteraka eo anatrehanao dia ireo ambaratonga manaraka rehetrarehetra Jesosy dia an'olo tena ho anao ary atsapa mihitsy Jesosy tompo malala fa ianao mitoko famonjy ny fiainan'izy ireo tsirairay Jesosy mba tena ahafahana mitarika ny Madagasikara amin'ny fahamarinana Jesosy amin'ny fahamasinana Jesosy malala ary eo koa ireo marary Jesosy ianao no anasitrana ianao ny ikasika azy rehetra tsirairay Deovan'Andriamanitra ireo mpitsady Jesosy tompo malala dia oka mba hanao araka ny sitrapony tena hoe nataony teo anatrehanao Jesosy mpanao kolokolo koa Jesosy tompo malala dia tena petranay feno am-pelantananao ianao ny anambotany sain'izy ireny Jesosy ianao ny hanova ny fiainan'izy ireny Jesosy latao an-tsehatra mihitsy Jesosy ny firenenay fa tena hoe mijaly ny vahoaka madinika Jesosy manoloana an'izany dia ankinina mandrakariva aminao Jesosy tompo malala ireo mpanomponao koa Jesosy oka to kristianina fotsiny Jesosy fa tena hanompo anao tena hoe hampianatra ny fahamarinana ny fahamasinana mba tena hoe ho lasa paka ao anatin'ny firenenay Jesosy izany tena hoe fahamarinana izany Deovan'Andriamanitra dia mankasitraka indrindra Jesosy malala apetranay feno am-pelantananao izany saotra Jesosy Alleluia Amen. Alleluia mankasitraka indrindra nanavavitsika irizatsialitsika tao anatin'izay vavaka matsiro be mamy be nety tao anatin'ny vavaka ho an'ny firenena dia tapitra koa ny fandarantsika sotrana nahitra ny trampana mbola singa ny roalanitra so dia eo rehetrarehetrika rapitso tahaka izao dia tapandriamandry hiarika tontolo andro mampinaritra be anao rapitso Andriamanitra mombanao dia misaotra akiradio point radio 12345.com afatsika meno no izabeo akiradio point radio 12345.com afatsika meno onjabeo akiradio samy hitahiny toko samy mahery daholo tsika rehetra raha pitso indray tsika meno eto Halleluia Amen.